Ivadika ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy indray kosa isika manatanteraka fanisam-bahoaka ny fokontany Amboasarikely sy Zahity amin'izao fotoana izao. Natao moa ity fanisam-bahoaka ity mba ahafantarana ny tena isan'ny mponina marina ho nivon'ity fokontany ity. Nanomboka ny fiandohan'ny volana Martsa ary mandroso amin'izao fotoana izao ny fanisam-bahoaka eto amin'ny fokontany Amboasarikely sy Zahity boriboritany voalohany. Fanisam-bahoaka izay entina ahafantarana ny tena isan'ny mponina eto anivon'ny fokontany ary ahafantarana ny firafitry ny mponina. Ny eto anivon'ny fokontany no manatanteraka ny hetsika. Izay mihitsy zany manaritra tsy izy mahana sosialy eto dia tsy trano mihitsy izay dia aty aminay. Olona manontany hoe indraindray ketra changement ty hoe fividianana indraindray tsy voatery hoe resaka fividianana foana misy fa fanamboarana ny changement zany sady tsy fa simba ilay tato dia fantatrana koa ilay mponina mandiny azy izay mponina mandidy atao aminay tsy fahatra intsony ilay olona sasany sy hoe misy double emploi misy tsy eto mipetraka nefa ny any izay zany tonga izay manafovan'ilay changement io. Raha mikasika ny fampidirany olona mihoatra ny 20 taona anatin'ny lisy mpifidianana indray dia mitony asa eto anivon'ny fokontany Amboasarikely araka ny nambarany sy fokontany. Ny eo izy dia misy olona firy loatra fa arakaraka ny zavatra misy teo ireny zany ny fitsitsiahana sy tafiditra. Dia andalana moa izay araka ny mbola azako teo hoe andalanao anaty manao resaka manamboan'ilay changement zay dia io no alefanay any amin'ny saitlay any amin'izao fotoana. Marihana fa tamin'ny fanisana farany dia nahatratra 724,000 ny mponina eto anivon'ny fokontany Amboasarikely sy Zahity. Iza izay iverina fa hisy fitombony araka nambarany teo anivon'ny fokontany ao anatin'ny fanisana vaovao tanterahan'ny fokontany amin'izao fotoana izao.